resaka mpanajana ny tenin'Andriamanitra dia ny 12 sy 17 no hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Efesiana 4:9. Fa isika tsy mitolona amin'ny famandraha fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka zao famaizinana zao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadin'Andriamanitra mba hahazoanareo alohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vita nareo avokoa dia hahafahatra ianareo. Samy maka toerana tompoko. Mazava be mihitsy ny voalaza amin'ny Baiboly fa ny toerana misy mifanaratsy amin'izao andro misy antsika izao dia araka io teny no vakiana io hoe eny amin'ny rivotra no misy azy. Dikan'izany tsy misy toerana tsy ahitana devoly zany eto ambony tany ety, fa na miana atsimo ianao na miana avaratra na aiza na aiza ny toerana misy anao, na an-tanan-dehibe na any anaty alana, raha io tenin'ny Baiboly io no jerena dia misy devoly daholo amin'ny toerana rehetra. Fa izao ihany koa anefa misy amin'ireny fanaratsy reny no nahazo toerana ao anatin'ny olona. Ohatra izao ao amin'ny 2:2 voalaza ao fa Maria Magdalena dia nipetrahana fanaratsy miisa 7. Fa isaorana ny tompo fa efa afaka zany raha matoa zany satria Jesosy no nanafaka azy. Ohatra ihany koa 2:2 voalaza ao indray no tsy fitandreman'ilay lehilahy atao hoe Jodasy na dia apôstôlin'i Jesosy aza izy dia tafiditra tao anatiny na sy toerana tao aminy ny fanaratsy, ary lay fanaratsy tafiditra tao aminy dia karazan'ilay mpanohitra, karazan'ilay mpivadika. Fa ho antsika rehetra toka eto zao no anentanako anareo, za manome fitoerana ho an'ny devoly mihitsy. Raha matsapa anao fa mbola tao aminao tao izy na toerana tao aminao, azo mihina toerana fa ataovy izay ialany ao. Ary raha ohatra ka fa deverana izy mitatitetika hidirana akana toerana ao aminao dia hoy iaho hoe sakano izy, azo omena toerana mihitsy. Amen. Azavaiko aminareo toka eto anefa fa na tany aloha be tany na hatramin'izao andro misy antsika izao dia maro amin'ny olona no nahazahoany devoly toerana ny tenany, ary mbola ao zany fanaratsy zany satria tsy navoakany, tsy niroahany, na ihany koa hoe efa navoakany sy niroahany ihany fa tsy tena niala. Maro moa ny moatony natokany fanaratsy nahazo toerana tato anatsika zanak'olombelona. Ohatra amin'izany hoe ny fanompoan-tsampy izay natao no anisany nanokatra lalana ho an'ny devoly teo amin'ny olona. Tsoroko aminareo rehetra toka eto fa tsy misy olona ka hoe efa nanompo sampy izy na elika manao ahoana na elika manao ahoana no nataony tamin'izany ka hoe tsy nahazahoany devoly toerana izany izy. Tsy misy an'izany riavanao, fa rehefa nandeha tamin'ny lalan'ny fampotsampy ianao na ny ray aman-dreninao dia nisokatra ny lalana naka toerana tao aminao le devoly, naka toerana tao amin'ilay taranaka ny devoly. Ary araka ny fahatsapako taona dia izay taona maro zay dia niakina tamin'ireo fanompoan-tsampy nataonao notompoinao tamin'izany fotoana izany, niakina tamin'izany rehefa naratsy tafiditra sy nahazo toerana tao aminao hoe fanaratsy na karazana fanaratsy tatahaka ny ahoana no nahazo toerana tao aminao. Ny famisaviana nataon'ny olona ihany koa tompoko
dia fomba iray na fanaratsy na ny devoly na katoerana teo aminao na teo amin'ny olona. Dika famisaviana matsy dia izao, ny rahana lay fanaratsy mba anao mission eo amin'ny olona zay kendreny. Ohatra efa nisy ary ataoko fa hainareo rehetrarehetra ity hoe ny rahana ilay fanaratsy mba amono olona, amonona le olona kendrena amin'ny alala varatra. Dia zay mahatonga le varatra tonga ohatran'ny olona dia hoy ny fiten'ny olona hoe notetezi mihitsy ny trano, notetezi mihitsy ny toerana, maromaro zay ny tao fa ranona no tena voana ary matiny. Zay le famisaviana. Ny rahana fanaratsy mba hitondra olona amin'izay kendreny mba hisy aretina sarotra sitranina na hoe aretina tsy ho sitrana mandramaty. Ohatra efa nisy akio ary ataoko fa hainareo izy ity hoe ny rahana fanaratsy mba anao an'ilay olona zay kendrena ho lasa dala na ho verisaina. Efa nahita mihitsy ianareo, maro aminareo nefa nahita hoe von'ny ambala velona ho ny ranony na tratry ny ambala maty ho ny ranony na vony kaiso hoy ny fomba fitenin'ny olona sasany azy. Olona tsy naninina fa dia tapitapoka teo dia lasa dala, lasa verisaina, lasa manary lama, tahaka niny ny fiainana, tahaka niny ny fiainana. Na ihany koa ny rahana lay fanaratsy mba hitondra korotana eo amin'ny mpianakavy na eo amin'ny mpivady. Zay moa lay atson'ny be sy maro hoe tratra ny rabe korotana zareo reny, ka dia tsisy fitsarana fa dia ady lava korotandava no hita ao anatin'ny tokantranony. Tatak'izany zany a ny fomba nidiran'ny fanaratsy amin'ny olona nalefa tamin'ny alalany famitsaviana. Amin'ny karazany moa ny fomba nafan'ny fanaratsy na devoly na katoerana tamin'ny olona. Dia zao zany tokony fatatsika, rehefa nasy toerana teo amin'ny olona ny fanaratsy dia tsy maintsy mitondra zavatra ratsy eo amin'ny olona izy. Tena rabaky teny hoe tsy maintsy mitondra zavatra ratsy eo amin'ny olona izy. Ary arakarak'ilay fanaratsy na toerana ny zavamisy na zavatra miseho eo amin'ilay olona. Efa hitantsika tamin'ny herin'ny androany zao hoe nasy toerana teo amin'ilay vehivavy atao hoe taranak'i Abrahama ny fanahy mpitondra aretina izay nomeny Jesosy anarana hoe fanahy mafarofy. Jesosy no nanome anarana an'ilay fanaratsy nipetraka tao amin'ilay vehivavy atao hoe taranak'i Abrahama, nomeny anarana hoe fanahy mafarofy. Karaza le mpitondra aretina io fanaratsy io, mpitondra aretina sarotra sitranina, mpitondra aretina tsy mety sitrana ary mpitondra aretina entina mandramaty. Dia vokatra io fanaratsy na azo an'ity vehivavy atao hoe taranak'i Abrahama ity dia tsy afaka nitraka le ramatoa rehefa mandeha, fa miodika izy rehefa mandeha, manjoko izy rehefa mandeha. Ny filazan'ny baiboly moa dia hoe nanjoko ka tsy nahatraka akory. Liko toko 21:10 sy 20 no manambara an'izay tantara zay. Dia zay moa mahatonga miteny hoe rehefa nasy toerana eo amin'ny olona fanaratsy dia mitondra zavatra ratsy. Raha tinina zao ny nazo aty vehivavy ity dia fahoriana ny fiainana, tena fahoriana ny fiainany nandritry ny taona maro. Ny baiboly moa dia milaza hoe nandritry ny 20 taona no nitoetra teo aminy ny fanaratsy. Soa ihany fa tonga Jesosy, soa ihany fa tonga Jesosy, tonga Jesosy lay voaositra anasitrana, voaositra anafaka ny olona zay azony herin'ny devoly. Ka rehefa hitan'i Jesosy lay ramatoa hoe io fa manjoko rehefa mandeha, miondrika rehefa mandeha, rehefa hitan'i Jesosy fa fanaratsy na satana no fototra io aretina nazo azy io, dia nandray andraikitra Jesosy
nanafaka an-draha vehivavy ho Jesosy tamin'izany manao hoe raha vehivavy afaka mirofonao ianao tao ambadika zay teny eo ihany tonga dia afaka nitraka le ramatoa. Halleloia. Tahaka izany ani no ataon'Andriamanitra eto androany. Anafaka anao izy, anafaka anao izy, asioteka mafy be. Tsaroko nisy vehivavy anankiray zay a, roa vavy zareo niona tamiko. Nitomany be mihitsy ny ray tamin'izy ireo fa nolazainy dokotera hoe nivady io kansera le retina tao anatin'ny kibony. Nitomany be mihitsy izy, tena tsapany hoe mafy amin'ny mieritreritra hoe misy kansera ny tranonjazy. Ka rehefa ndresaka teo zay telo menata dia teo no nafatarako hoe fa ny ratsy mitoetra tao aminy nazy toerana tao aminy no tao ambadika ilay kansera. Dia mazava ho azy fa dia sositrina mihitsy io vehivavy io na inona atao azy na fanafody manahoana na fanafody manahoana no omena azy, satria no tantarany tamiko hoe efa nodidina izy fa heritaona lasa zay ho izy fa dia io niverina io ny aretina dia lasa kansera e. Arakaraka ny ezaka natao vao may zava-doza ny tranga, satria ohatr'izany mihitsy ny zava-misy rehefa ny devoly na ny fanaratsy no fototsylay aretina. Dia tamin'izany moa nivavaka ho azy a fa isaorana an'Andriamanitra tena omeko voninahitra izy fa tamin'iny andro nanaovako vavaka ho azy iny ihany, tamin'iny ihany, tsy ny andro ny apitso, tsy ny andro ny afaka apitso, tsy ny andro hoe nivavany indroa na intelo na nefitra indimy na inenina, fa tamin'iny andro iny ihany dia tonga dia sitrana tanteraka izy ary tsy verina tamin'intsony ny aretina kansera satria Jesosy no nanamarina ny vavaka zay nataoko azy. Androany zao dia ho amariny Jesosy ny vavaka ataoko anareo. Izy fanasitranana eo aminareo, izy fanafana eo aminareo, ary na dia io resaka olana io azy dia amonjy anareo amin'izany ny tompo. Asoteka mafy be. Dia ihany koa misy zavatra anankiray resako amintsika fiangonana. Anisan'ny zavatra ratsy entin'ny devoly eo amin'ny olona zay nahazahoany toerana ihany koa ny fantrana sy ny fanakanana andro fitahiana, fanakanana andro fanambinana mba tsy ho tanteraka eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Tantarako aminareo fa tena tiany devoly ange, tena tiany devoly mihitsy ny mahita olona mahantra, sahirana, mitrongo voahomana, tena manao bravo be isan'andro foana izy tiany mahita olona hoe mahantra, sahirana, mitrongo voahomana. Indrindrindrindra moa ka hoe mpino kristianina le olona dia tena mahafaly ny devoly. Ary raha mila fitahiana ny olona eto ambony tany ity, mila fanambinana, ny tiany devoly dia hoe hiankina amin'le olona raha mila an'izany fitahiana izany, raha mila fanambinana. Tsy efa nandrevy ianareo tompoko hoe any amin'ireny kariera ataon'ny olon'ireny dia zao ny zavatra takin'le zavatra ao, tsy ho azonao mihitsy ony io vatsoa io na i berilina io na io volamena io raha tsy manao fanatitra ony. Dia hoe fanatitra tatakinao ny tadiavina, sasa mba mitaky zavatra maivamaivana akoho, zany hoe tiany anao hiankina aminy. Sasa mitaky zavatra bebe, le bebe kokoa omby, ary misy aza ony ho ia. Misy mitaky ran'olona mihitsy hoe alatsaka ao. Ohatr'izany ny tiany devoly atao hoe raha mila fitahina ianao, raha mila fialambina ianao dia avy hiankina amiko fa omeko, ataoko tafita, ataoko mahazo zay ilainao, ataoko zay mahita zay tadiavinao, zay ny tiany. Fa miakabeny mahafinaritra azy ny mahita olona mahantra, mahita olona sahirana, mahita olona mitrongo voahomana. Fa ianao kosa nefa zao fanazavana entiko zao, ary tiako mihitsy hoe hovaintsika rehetra ny toetsaintsika maha kristianina antsika hoe
tiako mety tsika mba tena hanana finoana fa ny olona rehetra tonga ao amin'i Jesosy ingeriavana malaly ny olona rehetra tonga ao amin'i Jesosy anisan'izany isika tonga eto ianao na dia sapany aza anao tonga eto dia natao ho tahina ianao natao ambinina amin'ny zavatra rehetra ianao tena ho vai mihitsy toetsentsika fa natao amin'izany isika rehetra tonga ao amin'i Jesosy manana finoana fa natao amin'izany avokoa isika rehetra tonga ao amin'i Jesosy zany matsy a fa efa laza ny baiboly fa zay rehetra tonga ao amin'i Jesosy zay rehetra efa nandray an' Jesosy zay rehetra efa nalokatra ny tenany mba honenan'i Jesosy dia nataon'Andriamanitra ho isan'ny taranaka Abrahama izy nataon'Andriamanitra ho isan'ny zanaky ny teny fikasana tahaka ny Isaka izy ao amin'ny Galatiana zao 3:7-20 dia mazava be mihitsy ny voalaza amin'ny baiboly a vakitsika angely voasoratra hoe fa raha an Kristy ianareo eno tsara fa raha an Kristy ianareo dia taranaka Abrahama sy mpandova araky ny teny fikasana zany hoe rehefa tonga ao amin'i Jesosy isika rehefa nandray an Jesosy isika raha an Jesosy no lazan'Andriamanitra antsika dia zao ny titra omen'Andriamanitra antsika taranaka Abrahama ianao amen ary ambon'izany Galatiana 4:7-20 zanaky teny fikasana tahaka ny Isaka ihany koa isika zanaky teny fikasana tahaka ny Isaka antoka vakina voasoratra hoe fa isika ry rahalahy Galatiana 4:7-20 fa isika ry rahalahy dia zanaky teny fikasana tahaka ny Isaka no zany dia mitonanareo rehetrarehetra fiangonana manarika ty fotoam-pivavahany teo mba hanova tanteraka ny toe-tsaina hanana finoana aza mionina fotsiny amin'izao toerana misy anao zao ianao hoe mahantra sahirana be olana ohatrany hoe tsy afaka fanitrana tsy afaka fasarana tsy afaka olana aza mionina amin'izany mihitsy ianao fa hovay ny toe-tsainao manana finoana fa toerana tsara be mihitsy no nametran'Andriamanitra atsika zay efa tonga ao amin'i Jesosy averiko indray le izy hoe taranaka Abrahama isika zanaky teny fikasana tahaka ny Isaka isika ka raha ekenao zany na ihany koa hoe inonao ihany koa zany dia ho amarin'Andriamanitra zany zavatra zany eo amin'ny fiainanao amen mbola eno tsara ihany koa ange ny fanazavana entiko hoe zao matsy lisy mba ila ampahafantarako anareo ny amin'ny Abrahama sy Isaka efa nanao fianianana Andriamanitra fa hotahina i Abrahama sy ny taranana Andriamanitra tsy tompon'izao rehetra zao lay Andriamanitra atsotsika hoe rain' Jesosy Kristy sady raitsika ho amin'i Jesosy efa nanao fianianana dikany hoe fianianana dia hoe tsy mivadika amin'izany aho tsy miova amin'izany aho efa nanao fianianana Andriamanitra fa hotahina i Abrahama ary hotahina ihany koa ny taranaka Abrahama rehetra dia raha mpandika baiboly zao ianao a tsy nahantra mihitsy zany lehilahy atao hoe i Abrahama izany nandalo ady izy nandalo fitsapan-toetra izy fa izy kosa tsy nahantra mihitsy filazan'ny baiboly moa dia hoe zany Abrahama izany araka ny témoignage nataon'ny mpanompony dia hoe lehilahy notahin'Andriamanitra be nanana volafotsy sy volamena marobe nanana fananana marobe nanana rena be dia be inona ihany koa filazan'ny baiboly nanana ondry amanosy sy briky rameva be dia be tena hoe nanana ny ampy tena hoe nanana ny ampy mihitsy i Abrahama tamin'izany fotoana zany dia mitovy tahaka zany ihany koa ny amin'ny Isaka
Isaka le taranaka voalohany nanana ny ampy, nanana zavatra be dia be mihitsy izy teo amin'ny fiainana. Ohatra zao ndre mandeha Isaka ny vahiny tany amin'ny tany Filistina, tena resy ny Filistina tamin'izany, resy ny lay mosary, fa nisy mosary be to amin'ny tanany misy azy. Fa rehefa tonga tao kosa Isaka dia tena hafa mihitsy ny zavatra nitranga, ka natonga ny mpanjaka Abimeleka, mpanjaka Filistina vakivavy nieky hoe hitanay marimarina zao fa tahin'Andriamanitra ianao, tahin'ilay Andriamanitra ivavahanao. Satria tamin'izay nataony rehetra dia namokatra be izy, naony be izy, nety be ny nataony. Filaza amin'ny Baiboly dia hoe namo avy zato eny Isaka tamin'izany fotoana izany. Ry havanao, tian'Andriamanitra ho tahaka izany ny fiainantsika rehetra tonga eto. Amen. Tian'Andriamanitra ho tahaka izany. Zay ny dikany hoe taranaka Abrahama ianao noho Jesosy. Zany ty fikasana tahaka ny Isaka ianao noho Jesosy. Zany hoe zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Isaka, dia tian'Andriamanitra ho tanteraka amintsika rehetra zay fa manana Jesosy tonga manarika ty fotoam-pivavahana ity. Zay ny natonga amin'ny teny hoe hovaly le toe-tsainy, manana finoany. Fa raha ohatra kosa ka hoe mbola nahazo toerana eo aminao ilay fanahy ratsy, mpitondra fantrana na mpanao sakana, dia tsy ho tanteraka aminao mihitsy ny teny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny fitahina. Tsy ho tanteraka aminao mihitsy. Antitra ihany ianao fa tsy ho tanteraka aminao mihitsy. Ho faty ihany ianao fa tsy ho tanteraka aminao mihitsy. Ho takizany akeo taranaka mifadiba dia oriana fa tsy hisy fitahina zany, tsy hisy fanambenana izany, tsy hisy valimbavaka zany hoe ho tanteraka eo amin'ny fiainanao. Ekena hoe kristianina ianao, fa saingy mijanona ho mahantra mandavataona, mijanona ho mahantra mandramaty. Ary voasakana lay fitahin'Andriamanitra na lay fianambinan'Andriamanitra, lay fanatanterana ny teny fikasana hoe ho tahina tahaka ny Abrahama ianao na hoe ho tahina tahaka ny Isaka ianao. Ka santionany ny amin'ireo zavatra ratsy entiny divoly eo amin'ny olona zay nahazahoany toerana, reo voalazako ireo noho izany anty androandroany ity dia tsy maintsy avoaka sy roana zany fanaratsy zany. Amen. Zay ny tika ilay Efesiana toko fahenina 10:12 hoe tsika tsy miady, tsy mitolona amin'ny hofamandraha, tsy manao olona ho fahavalontsika, tsy manao olombelona mitafy nisorataka atsika ho fahavalontsika isika ka hoe hiady aminy. Fa raha miady isika dia na miady amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra dia amin'ny devoly zany. Satria ireo ny tena fototsy ny zavatra ratsy rehetra misy eo amin'ny fiainantsika, arak'ilay ohatra efa hitantsika teo hoe raha karazan'ilay mpitondra aretina no nahazo toerana eo amintsika dia ataony marary lava ianao, ataony marary tsy sitrany fanafody, ataony marary mandramaty. Raha le karazany mpitondra fantrana sy fahasaranana no fanaratsy nahazo toerana aminao dia zay ataony mahantra mandavataona ianao, ataony sahiram-pianana mandavataona ianao. Mety hoe tafita fianarana fa ataony mahantra foana, mety hoe be diplôma fa ataony mahantra foana, mety hoe nahazo fanampena tatsy, nahazo fanampena teroa fa ataony mahantra foana. Nandeha signora koraka ianao hoe ay nahazo vola tany amin'ny banky ihany mba ho ampiasaina atao varotra, fa saiky nataony nitikizo satria le vola azonao to tsy hitahita fa lalilano ho azy. Dia fantrana miampy fantrana ny fiainanao, fahasarana miampy fahasarana ndray ny fiainanao. Raha mbola eo le devoly karazan'izay mpitondra fantrana sy fahasarana zay dia ohatrany zavatra mitranga. Mivavaka ianao fa tsy mety voata mihitsy satria voasakana. Ny devoly ndraika tena mpanao sakana. Tsy efa nahen'ny témoignage amin'ny Paul ve ianareo
ahoana ho Paoly apôstôly efa indroa manatelo aho izy nikasa ho eny aminareo amangy anareo fa nosakana ny satana dikan'izay zany a manana mission mpanakana ny devoly na ny faneratsy dia tak'izany akio ny voasoratra boky Daniel olona ianjely tamin'ny Daniel ry Daniel nanomboka tamin'ny andro voalohany nampahorianao tena dikany hoe nanomboka tamin'ny andro voalohany nanaovanao le vavaka dia efa niaino Andriamanitra ary efa naniraka anjely Andriamanitra hitondra valim-bavaka andro voalohany kanefa aiza ka tonga teo amin'ny Daniel tamin'ny andro voalohany le nanaovany vavaka ny valim-bavaka tsy tonga teo an-tanana lasa ny andro faharoa tsy tonga ihany lasa ny andro fahatelo tsy tonga ihany fa tany amin'ny faraika amby 20 andro vo tonga valim-bavaka dia zao ny teninay anjely manao hoe le fanoarana zany dia hoe ny mpanjaka amin'ny Persia no nanakana ozy izy no nanakana fa so ihany fa tonga Mikael lay andriana lehibe nanampy ahy dia io no nandrava ny sakana ka tany faraika amby 20 andro rava ny sakana zany hoe fanao ny fanaratsy fanao ny devoly zany ny manao sakana ka raha le karazany zay no nazo toerana aminao le mpitondra fantrana mpitondra fahasaranana mpitondra sakana dia zay ny fototra matoka ny kristianina izy kristianina mahafana fo izy kristianina mirehetra ho an'Andriamanitra izy fa no le devoly tsy mbola niala tao aminy le karazany papahantra mpitondra fahasaranana karazany le mpanao sakana tsy niala dia ohatr'izay ny tantara-piainana ka androany a manana etaeta ny hoafana ianao ary aseho mihitsy fa tena volona be anao ny anohatra ny fanaratsy io hiala amin'ny tenanao hoe androany tsy maintsy miala anao ry fanaratsy a ary tsy hoe zay karazany roa zay ihany ny fanaratsy ho avoakantsika androany fa na inona karazany hafa tsapanao fa misy eo aminao ny toetra tao aminao asehoy fa olona mino anao ary olona manana finoanany andresy azy ka dia avoakanao amin'ny anaran'i Jesosy izy dia hivoaka tanteraka amen amen zao mantsy a afaka ny andresy fanaratsy avokoa sika rehetra toka eto alleloia na inona karazan'ilay fanaratsy afaka ny andresy azy isika tena afaka ny andresy ara-baky teny satria zay rehetra mino fa efa maty Jesosy ary efa nalevina ary efa tsakany tamin'ny maty dia voalaza amin'ny baiboly fa natao andresy fanaratsy ihany koa izy amen amen natao andresy ianao raha vonina iady ianao dia natao afaka ianao araiky any amin'ny androany ety ho afaka dahotsika rehetra asoteka mabe zao no teny nataony Jesosy Lioka toko fafolo dia fasiambe folo efa nomeko anareo fahefana anitsaka ny maingoka sy ny menarano ary andresy ny rehetra zay nana fahavalo ka tsisy ampaninona anareo kory zany teny zany tsy hoe teny spesialy ho an'ny apôstôly fotsiny fa teny natao atsika rehetra enina dia sambany azy anao toka eto ka tapa-kevitra fa andray a Jesosy ampitoetra Jesosy ao anaty miaraka vava amin'ny teny dia mentompo anao le fahefana mandresy devoly ny vavaka ataoko aty anoloana fanampinanao fotsiny fa ianao raha tena anohatra ny devoly io amin'ny anaran'i Jesosy dia ho afaka ianao izy aminareo mino fa hivoaka ho mpandresy izy androany asoteka mabe azy Jesosy tianay mombanay mandrakizay satsy zany ve alleluia ka na devoly na toerana tao aminao satria nanompo sambe ianao na hoe nanompo sambe ny ray aman-drenanao tany aloha na devoly vokotra famisaviny na tsy haiko ihany koa zay mety fomba na faniditra sy nakatoerana teo aminao dia zao natao fantatra mazava tsy maintsy resy izy androany tsaroko ndray mandeha zay nisy ramatoa nanaovany vadivavaka fanafahana tsy adaly tsy verisainy
fa nisy fanaratsy a karaza le mampahatra atao amin'ny tao noho ny toetra dia rehefa nivavana io raha matony roany le fanaratsy tao aminy dia zao mihitsy tenyle devoly resy andeha zahay e ka rehefa resy io zay dia mivoaka amin'ny anaran'i jesosy dia olona devoly fony tsy fidiny anay no nakato aminy fa ny rany izahay zay le famisaviana ny rany izahay dia mba lina ny tena hoe iza re za mba naniraka devoly miperaka tamin'ny tevehivavy ety e dia zao no tena rehefa nantany zay hoe iza naniraka anareo dia olo efa naratsa ny ranony entony izahay mba ampahantra azy ka le raha matoto koa raha ny toeran'izy mianakavy sy ny atao hoe toerany mampiasa-panjakana ny vadiny hoe tsara karamo be karamo tsy tokony ahantra fa tena mahantra zareo ay nampahantra azy zany tratra famisaviany na misaviny ny entony dia le karazana famisaviana karazana fanaratsy mampahantra sy mitondra fahasaranana no toka tao aminy fa dia mibabababa ny devoly a babababa hoe resy zahay andeha zahay ho afaka takizany ianao ho afaka takizany ianao andao atsika rehetra amin'izao fotoana zao a hivavaka ary araka fanentanana ataoko taminareo dia tsara ihany raha mbola anao vavaka fifonantsika no reo fampotsapo nataontsika na nataondray aman-drentsika ary raha fantatra hoe za ty nge narary no ny famisaviny ranony dia mivava mifona ho azy ianao ary raha isan'ny mpamosavy ianao fahiny dia mibebay ianao fona tombo fa na misavy olona lahatra amin'ny taloha mihina fa tsy misavy olona ntsony ao ankehitriny sa mbola misy anao zany tsaka ny tanana dia manaova fifonana ianao manaova fifonana ho an'le olona sy nanisy ratsy anao fa hivavaka anareo ao androany ho afaka anareo e andao tonga dia hivavaka bearitsika rehetra tonga dia hivavaka samy mivavaka izy a samy mivavaka fony manontolo mihitsy izy sokafa mivavanao sokafa mivavanao e aza mie zay tombavaky ny olo akaikinao akory ianao sokafa mivavanao ary androany devoly dia hialy izy ho anareo perika atao anolona ho afaka ianareo ho antsika rehetra toka eto ho afaka samy mivavaka araka izany tsika rehetra tompoko samy mivavaka araka izany tsika rehetra azo omena toerany intsony eo aminao ny fanaratsy ataovy zay ialana ary raha misy mitetitetika ny hiditra azo omena toerany toero avoay izy natao afaka tsika rehetra samy mivavaka araka izany izy manana finoana fa ho afaka ianao dia ho sitrana ianareo zay marary dia izy fitahina amin'izay a ny fiainanareo rehefa miala amin'ny fanaratsy ety be amin'izay zay ataonareo ho tsapanareo fambiazana ho tsapanareo fandresena samy mivavaka araka izany fanentanana ataoko izany a tsika rery toka eto avela hoeloko re olona zay fantatra fa nanisy ratsy ianao avela ho fatisony tahaka nina mialan'i jesosy eloka atsika ano aoka mialantsika eloka andre olona ireo roay amin'izay rehefa naratsy hiala amin'ny tenanao e roay lefa naratsy ava izy andeha tena voay apetrao ho fonao ny tanana apetrao eo fonao ny tananao dia roa izy andeha ianao mihitsy mandroaka azy aloha ianao mihitsy mandroaka azy amin'ny teatrandroany ety resy fanafahana ianao mihitsy mandroaka azy roay izy andeha
avoa izy ala, avoa izy ala. Efa nomena antsika fahefana, efa nomena antsika fahefana. Avoa izy ala, avoa izy ala. Tsy maintsy mandeha io rehefa tena tapa-kevitsika, tsy amela mihitsika fa tsy maintsy mandeha. Kiala amin'ny anaran'i Jesosy, kiala ny fanamavarofy, miala miara famisaviana, kiala mivoa, kiala mivoa amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy mandeha, tsy maintsy mandeha. Diso adresy, tsy maintsy mandeha, tsy maintsy mandeha. Diso adresy. Toera izy avoay, miala haikakajana, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavangana ianareo demoni, mivavangana, mivoaka, mivoaka. Dia mangina daholo nge tsika, mangina daholo tsika rehetra, mangina daholo tsika rehetra. Apetrao amin'ny fonao ihany ny fantananao. Teo afaka ve anao androany manana finoana fa misy herin'Andriamanitra manafaka ny vavaka izay ataoko anareo, misy herin'Andriamanitra mamonjy ny vavaka ataoko anareo. Ary aza menatra ny amin'izay mety ho fisehon'ilay devoly mivoaka ianao, fa raha ny hita ao anaty baiboly a, sasany hika tamin'ny fiamahery dia niala, sasany mety nandovory, sasany lafy tahakany maty. Aza petraka olana daholo izay fisehoany, fa ny lehibe indrindra dia hoe ianao afaka, ianao afaka. Avy amin'ny devoly nge le enatra aloha e, satria tsy te hiala ao anatinao izy, fa manano ny tetanao afaka ianao. Apetrao amin'ny fonao tananao, avetrany raisy fanafahana amin'ny alan'izao vavaka ataoko izao. Jesosy io mpamindra fosy mpamela heloka ianao, ny rana ianao mba hitondra fanafahana, ny rana ianao manafaka ny olona azony herin'ny demoni, tahaka ny namonjenao an'ny Maria Magdalena no amonjenao andretolondreto androany, ka na demoni fito ary nao aminy dia hiala. Raisy fanafahana azy amin'ny anaran'i Jesosy. Mandidy ao, mivoa, mivoa. Rifa naratsy, mivoaka daholo ianareo, mivoaka daholo ianareo, mivoaka daholo ianareo, mivoaka daholo, mivoa amin'ny anaran'i Jesosy, mivoa amin'ny anaran'i Jesosy. Lasa mandeha tsy verina intsony, mivoa, 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 mikiala, mikiala, mikiala amin'ny anaran'i Jesosy. Samy mandroaka ihany koa tsika rehetra. Teneno izy andeha, teneno izy andeha. Resinao io, resinao io, resinao io, resinao io. Kiala, kiala, mandehana daholo, mandehana daholo, mandehana daholo, mandehana. Kiala, kiala, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Sao dia zao miala, tsy toera ho an'ny oza fanaratsy amin'ireo olondreo. Ho anareo eny ariny eny raisy fanafahana, ho anareo eny ariny raisy fanafahana. Avy ala hivoaka izy, avy ala hivoaka, avy ala hivoaka. Natao afaka ianao, natao afaka ianao, natao afaka ianao. Avy ala izy hivoaka, natao afaka ianao. Natao afaka ianao,
natao afaka ianao, natao afaka ianao tompoko, fa efa ny vavanao dia matoka devoly ala, matoka fanaratsy ala amin'ny anaran'i Jesosy. Lasa mandeha daholo ianareo fanaratsy na karazan'ino na karazan'ino, lasa mandeha daholo, lasa mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy toera ho anareo eto, ny hery famisavina, ny hery famisavina, miala amin'reto olon-dreto zao dia zao amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'reto olon-dreto zao dia zao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny hery famisavina tonga dia mivoaka, tonga dia mivoaka, tonga dia miala, tonga dia mivoaka, tonga dia miala. Haingakangana, 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 lasa mandeha, lasa mandeha, lasa mandeha. Ny hery famisavina rehetra mivoa, lasa miala, miala. Natao resy ianareo, natao resy ianareo, natao resy ianareo. Vonjena zao dia zao reto olona be dehibe reto, vonjena zao dia zao reto olona be dehibe reto. Natao resy démonie, ninina karazana, ninina karazana amin'ny anaran'i Jesosy. Mivoatao, 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 mivoafangana. Tsy maintsy mandeha, tsy maintsy miala, tsy maintsy mandeha, tsy maintsy miala. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Andray toa zato ho anay rehetra ny andro androany dia mangino andray isika. Tompo mamindra fosy mamela heloka andreo olondreo anao, ny fanahy ny famisavina, ny fanahy ny rana na ino karaza mission tsy mahazo mitoetra amin'reto olondreto zao, tonga dia mivoaka daholo zany. Tsy mahazo mamely ny taranaka, tonga dia miala daholo zany. Lasa amin'ny anaran'i Jesosy afanaratsy zany, lasa amin'ny anaran'i Jesosy afanaratsy zany. Ny ran'i Jesosy natao fiarovana andretolondreto androany, ny ran'i Jesosy aneno atao fiarovana ho andretolondreto androany. Misaotra tompo, misaotra, misaotra, misaotra. Mpandresy retolondreto ary satria taranaka Abrahama ty fiangonana ity, zany ketefikasana tahaka ny Isaka, mandrafo ianao Andriamanitra ho amin'reto olondreto ilay fitahina sy ny fanambinana amin'izay atao rehetra. Efa notsofoko rano reto olondreto amin'ny fiandohan'ny taona, ho arak'izany mihitsy fiainana zao fiangonana izao. Misaotra tompo, misaotra, misaotra. Makasitraka anao aho, lehibe ny fahasoavanao Andriamanitra. Misaotra Jesosy, amen. Fisaorantsika ny tompo andeo hiteka mafy dia mafy tsika.